amin'ny fifaliana lehibe indray rehefa namalala no niarabanantsika rehetrarehetra amin'ity takariva mahafinaritra ity indray ato anatin'ny fandarana misandrata isika amin'izao alina izao dia faly amin'ny fifaliana tena fo ravoravo fo mafana no entinay mandroso indray anatin'ny tokantranontsika tsirairay avy ao anatin'ny telefona antsika rehetrarehetra ao na ny ordinateur antsika any amin'ny toerana rehetra izay misy anao any androany dia tonona aminao ny fiadanan'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra andrakotra ny fiainanao rehetra aleloia anamafy indray ny efa nataony hatramin'izay aminao any Andriamanitra ary anome anao izay irin'ny fonao amin'ity androany ity dia tonona ny fahasoavan'Andriamanitra hirotsaka amintsika tsirairay avy isa-tokantrano isambatan'olona na kely na lehibe na inona toerana misy anao na aiza misy anao amin'izao fotoana izao dia ho anao mihitsy izany satria maheno an'izany ianao androany dia ianao nanokanana an'izany riavana malala tianao Jesosy izay ny teniko aminao voalohany raha tonga eto ianao androany fitiavan'Andriamanitra anao ny mbola matoy izao antsika rehetra ary na inona zavatra mety mitranga eo amin'ny fiainantsika androany dia izao foana ny zavatra ataovy ao an-tsainao manao hoe Andriamanitra matoy io miseho dia mahasoa aleloia mety tsy mahafinaritra fa tena mahasoa ary tamin'iny herinandro iny Andriamanitra dia nanao izay nety mihitsy ny teo amin'ny fiainantsika ry havana malala tena nanao izay nety Andriamanitra tamin'iny herinandro iny matoy ianao mbola tafita indray androany nataony mihitsy ny nandamina ny lalanao rehetra nataony mihitsy ny fiarovana anao niantoka ny ainao izy tamin'iny herinandro iny aleloia ny fiantohana rehetra anao dia tao amin'i Jesosy daholo niantoka ny sakafo nohaninao niantoka ny fahasalamana sy ny hery sy tanjaka mbola nafahantsika nanao ny asa mandrara sy ny zavatra rehetra izay nataontsika tamin'iny herinandro iny ry havana malala ny dokotera tsy afaka miantoka antsika an'izany ny dokotera tsy afaka hiantoka ny fahasalamantsika fa miteny fotsiny izy hoe atsoy ary efa marary ianao fa rehefa tonga any ianao afaka hositrana ianao afaka tsy hositrana fa Andriamanitra tena niantoka ny momba antsika rehetra tamin'iny herinandro iny ao anatin'ny enema ry havana malala ny lalana rehetra izay nalehantsika dia nataon'Andriamanitra mihitsy ny tsara indrindra teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy tonga eto ianao androany dia dinio ny fiainanao dinio ny mombanao fa nanaovan'Andriamanitra fahagagana ianao io fahagagana izao iananao izao ry hafana aza mieritreritra ianao hoe mbola misy zavatra angatahanao tsy tonga na mbola misy zavatra nandrandrainao mbola tsy azonao dia mieritreritra ianao fa izany aminao no atao hoe fahagagana tsy ary havana fa ny fahatongavanao eto ny fijoroanao mandraky tiany androany ny fahavelomanao ny tanjaka sery nomen'Andriamanitra anao ny sainao mbola mihodina tsara ny zavatra rehetra nataonao lavorary avokoa satria aleloia teo Andriamanitra ny tany fiainantsika tsirairay avy ivavakantsika amin'izao fotoana izao dia andraontsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izao fotoana izao ry havana saora an'Andriamanitra ianao fa ny sainao io no mihodina tsara dia teo Andriamanitra ry havana malala firifiry ny olona mety lasa dalana ry havana amin'izao fotoana izao mahamohy fo tena hoe maro tsy ho tantaraina eto tsy haro hitantsika fa maro ny olona mahamohy fo amin'izao fotoana izao fa isika ry havana malala omen'Andriamanitra antsika mihitsy ny zavatra rehetra mba tonga antsika tsy ho tonga amin'izany na oviana na oviana ka na dia misy fotoana aza mety mandalo zava-tsarotra tsy mety tonga ao anatintsika mihitsy any satria manana fanantenana foantsika aleloia fa tsara anao ambadika io antsika hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao misaotranao izay Jesosy io dia raha sy manome voninahitra ny anaranao masina sy ambony indrindra indray izay amin'izao fotoana izao misandrata ny anaranao eto Andriamanitra ny mombanao rehetra oka hisandratra eto anatin'ity fandalana ity Jehovah'Andriamanitra ny mombanao rehetra Jesosy io ny voninahitrao ny mahayanao anao Jesosy ny anaranao Jehovah'Andriamanitra hisandratra indray amin'izao fotoana androany izao misaotranao izay fa no tahinao dia mbola afaka tonga eto androany enina dia ny fahafanay manao azao fandalana izao aza Jehovah'Andriamanitra tena hisaorana ny anaranao masina satria betsaka ny zavatra mbola tokony halamina sy atao fa nefa tompo omenao fahafahana izay ekoky eto tongotra ao Jehovah'Andriamanitra misaotranao izay amin'ny andaminanao ny herinandro mety amin'iny herinandro iny Jesosy tsy misy hitarainana izay raha tonga eto androany tsy teny aminao izay fa nona ka tsy ninakanina Jesosy tsy teny aminao izay fa marary mafy ny hidropitaly Jesosy tsy teny aminao izay Andriamanitra fa ory sy mijaly indrindra teto amin'ity zao tontolo izao ity fa hiteny aminao kosa izay androany fa anisan'ny olona sambatra anisan'ny olona tena notahiana manokana ny fiainanay anisan'ny olona tena mahatsiaro mihitsy izay fa tena hoe misy Andriamanitra velona ny fiainanay Andriamanitra misaotra anao izay ny amin'ny fitiavanao
misaotra anao izay no famindramponao, misaotra anao no fahasoavana rehetra narotsaka teo amin'ny fiainana fa tsy tambona isainanao vinanao vina Andriamanitra zany. Misaotra anao izay fa tena tianay ianao, tianay ianao Jehovah Andriamanitra, tsara loatra ianao Jehovah Andriamanitra, mendrika anao no mena voninahitra androany Jesosy, na dia tsy nitady an'izany azy ianao dia omena ianao zany satria mendrika anao loatra Jehovah Andriamanitra. Andriamanitra lehibe noho ny zavatra rehetra ianao, lehibe noho ny olana rehetra ianao, lehibe noho ny tendrombohitra rehetra ianao, lehibe noho izay mety fahefana sy laza rehetra ianao Andriamanitra. Avo indrindra ny anaranao dia omena ianao ny voninahitra ny tena ny aja ny saotra mandrakizay satria mendrika anao indrindra izany. Haleloia. Misandrata ianao Jesosy eo, misandrata ny voninahitra ny anaranao fa mendrika indrindra ianao. Amen. Jesosy malala. Bigger than all my problems, bigger than all my fears. God is bigger than any mountain that I can or cannot see. Bigger than all my questions, bigger than anything. God is bigger than any mountain that I can or cannot see. Bigger than all the shadows that fall across my path. God is bigger than any mountain that I can or cannot see. Bigger than all the confusion, bigger than anything. God is bigger than any mountain that I can or cannot see. Bigger than all my problems, bigger than all my fears. God is bigger than any mountain that I can or cannot see. Bigger than all my questions, bigger than anything. God is bigger than any mountain that I can or cannot see. Bigger than all the giants of fear and unbelief. God is bigger than any mountain that I can or cannot see. Bigger than all my problems, bigger than anything. God is bigger than any mountain that I can or cannot see. Bigger than all my problems, bigger than all my fears. God is bigger than any mountain that I can or cannot see. Bigger than all my questions, bigger than anything. God is bigger than any mountain that I can or cannot see. Bigger than all my problems, bigger than all my fears. God is bigger than any mountain that I can or cannot see. Bigger than all my questions, bigger than anything. God is bigger than any mountain that I can or cannot see. God is bigger than any mountain that I can or cannot see. God is bigger than any mountain that I can or cannot see. Haleluia. Amen. Jehovah Andriamanitra, marina izany Andriamanitra, tena marina izany Ravana malala. Lehibe noho ny zavatra rehetra Andriamanitra angery afany, ary mahatonga antsika manompo azy anie Ravana malala satria mbola tsy mety ritra, mbola tsy mety tapitra angery Ravana malala ny fahalebiazan'Andriamanitra hitantsika. Mahita foantsika isan'andro, mahita foantsika Ravana. Raha tonga ny volana Desambra amin'ity taona ity, ho avy ny volana Desambra isaorantsika an'Andriamanitra dia mino fa tsy ny zavatra nisaoranao an'Andriamanitra tamin'ny herintaona indray no isaoranao azy amin'ity satria be loatra ny nataony Ravana malala. Tsy tambo isaina ary tsy mety tapitra anao vina izany fahatsaran'Andriamanitra sy fahalebiazana izany. Kely loatra ny 20 taona iainantsika eto Ravana malala, tsy ampy ahafantarantsika an'Andriamanitra akory eto, fa sombitsombony ihany mba fantatsika
fa nefa efa ampy atsika zany itenenantsika hoe tompo tena lehibe loatra ianao Andriamanitra, lehibe loatra ianao Andriamanitra. Halleluja. 70 taona Davida no niaina rehefa namalala, fa tao anatin'ny 70 taona miainany Davida mbola tsy tapitra ny fahafantarany Davida an'Andriamanitra, mbola tsy tapitra. No fehezony tao anatin'ny Salamo 7:20, fa mbola tsy reny rehetrarehetra reny, fa maro rehefa namalala. Ny zavatra teneniko anao fotsiny androany dia tsara Andriamanitra rehefa tsy lany amamina Andriamanitra rehefa namalala, mbola maneho ny voninahiny Andriamanitra rehefa namalala amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika. Tsara Andriamanitra rehefa namalala. Sambatra angetsika rehefa ne misy fotoana ianao tsy mahatsara hoe sambatra, fa rehefa mahita olona hafa ianao, mahita fiainan'olona ianao, mijaly lavitra anao ianao, dia mahita ianao hoe aika Andriamanitra tena sambatra kay za. Tia anao ange Jesosy za rehefa namalala tena ampianany any fananako an'Andriamanitra eo amin'ny fiainako. Rehefa miresadresaka izay rehefa any am-piasana dia misy vehivavy anankiray ao anatin'ny fiasananay ao, dia izy io olona mbola zandriko izy, dia mampalahelo fa izy io rehefa namalala tsy mahita toro mihitsy amin'ny alina, dia isan'andro hono izy 45 minutes ny matory amin'ny alina rehefa, ary zany zavatra nefa nandritra ny taona maro. Dia io 5-7 minitra io nefa tsy hoe mitohy, fa matory izy aloha 20 minitra, dia taitra izy dia ela be mihitsy ndray izy vao matory 20 minitra, dia taitra indray izy dia matory 5-10 minitra izy ny farany dia tapitra, dia tsy maintsy mifohy izy ny maraina. Za mino fa tsy izy rery, misy amin'ny olona niaraka amintsika eto efa nanjoy azy koa zany hoe tsy matory amin'ny alina, fa tena mijaly io olona io rehefa namalala. Dia mandritra ny tontolo andro dia nerveuse be foana izy dia tsy midereraka foana izy dia misy fotoana tena tsy mahavita ninninna, miezaka be vao mahavita zavatra satria reraka izy mandritra ny tontolo andro. Dia zahako ny Jorofahavolombelan-tany ho za mantsy azy hoe za ndreo vao midaboka ny lohako. Halleluja. Vita ny fandarana vavaka fiambena, vita ny fandaminana rehetrarehetra, matory vao midaboka ny lohako dia resy tory. Halleluja. Ary ny manaitra anahy eo revay amin'ny maraina, maneno ny revay vao taitra. Zany ianao mbola mikisaka mihitsy eo am-pandriana nefa ny toromasonao sy tapatapaka tamin'ny alina. Tsaroko mihitsy hoe Andriamanitra tena sambatra kay za manana anao. Tsy manontany aho hoe inona, tsy mila anontaniana hoe manana inona ako na manana inona azy zao, inona ny zavatra ananako zao, tsy mila anontaniana an'izany fa ny zavatra ananako rehefa na Jesosy Jesosy fa ampy mahasambatra anahako, ary na inona anan'izao tontolo zao tokana ihany avelao Jesosy ho anahy, fa io ny fiainako io any amin'ny zavatra rehetra dia ahitako. Halleluja. Fa tsara ny Andriamanitra rehefa namalala, tsara nge rehefa ny Andriamanitra ivavahano io hoe Andriamanitra tena manampy anao nge io hoe Andriamanitra tena tia anao nge io rehefa namalala hoe Andriamanitra tena manome anao ny zavatra rehetra nge io hoe misy fotoantsika tsy mety mahita, fa tsara Andriamanitra. Fa rehefa mahita an'izany tsika dia mihira manao hoe misaotra anao za Andriamanitra, so ihany efa manana anao Jesosy. Halleluja. Amen. Give me Jesus.
You can have this whole world. Give me Jesus. Malahelo ianao raha manana ny zavatra rehetra aloha ianao hoe za re za tsy manana nininy alahelo Jesosy ho anao fa mihoatra lavitra aloha dia eritreretinao ianao mihoatra lavitra aloha olona tsiririsinao reo ianao. Halleluja, amen Jesosy. When I come to die, oh, when I come to die, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Halleluja, amen Jesosy malalo. Andriamanitra lehibe ny Andriamanitra ipafahanao io rafana. Andriamanitra tsy malala anao amin'ny andro sarotra io. Andriamanitra eo foana io naroviana ary naiza lehanao. Andriamanitra tena tsy sarotra intsony io. Ary Andriamanitra manapaka amin'ny zavatra rehetra, mibaiko ny zavatra rehetra amin'izay tiany anaovana azy, izay tiany atao dia ataony. Zany anie mahasambatra antsika zanany rafany. Raha ny zanakintsika ve, raha isika izao ve mba manana fahefana amin'ny zavatra rehetra, dia tsy mba ho ataontsika amin'ireo zanakintsika ireo. Vao miteny ny zanakintsika dia mihetsika. Misy fotoana tsy afaka manao ninina amin'ireo zanakintsika ireo raha misy zavatra ilainy na misy zavatra tadiavina. Dia malahelo ny fontsika satria tsika tsy ohatran'Andriamanitra. Tsika tsy manana fahefana amin'ny zavatra rehetra. Tsika tsy afaka manapaka amin'ny zavatra rehetra. Tsy afaka mandidina inona na inona. Dia misy fotoana ianao malahelo raha mitaraina fotsiny ny zanakao hoe misy ankizy mampalahelo anazy ohatra ny ampianarana any, dia ndraindray tsy afaka manao ninina. Dia ampahirezinao fotsiny izy, dia neninao hoe ndana courage ianao fa tsy maninona satria tsy afaka anao ninina tsika rafana. Fa Andriamanitra mihoatra lavitra noho izany. Andriamanitra manana fanapahana amin'ny zavatra rehetra izy. Ka raha zanany ianao no tiany, adidiny, dia za tena teteny aminao fa etsehan'Andriamanitra ny zavatra rehetra ho any amin'ny tombotsoanao rafana malala. Any aminao ny masony, any aminao ny fony, any aminao ny fisainany, momba azy any aminao. Halleluja. Andriamanitra lehibe ny Andriamanitra rafana malala. Tompoy foana iankofo meo voninahitra terao fa mendrika azy zany. Amen. Zany anie ny mahatonga antsika rafany. Voafetra ny vitantsika fa ny vitan'Andriamanitra tsy voafetra mandrakizay. Satria lehibe loatra izy rafana malala. Nandray ny fisainantsika ny mametra fa Andriamanitra tsy azontsika ferana. Omentsika voninahitra ny anarany. Misaotra Jesosy aho. Misaotra anao izay. Halleluja. Yes and more. You are the God of power. He can more. Yes and more.
You declare the end from the beginning. And from the ancient times, the things that are not yet done. You are the God of power. Ikemo, Ikemo. You raise the dead by your power. You heal by your power. You deliver by your power. Ikemo, Ikemo. You formed a baby without a womb. You divided the Red Sea by the breath of your nostril. You are the God of power. Ikemo, Ikemo. You never, never lost me. How can I describe you to You are the God of power. You are the God of power. Ikemo, 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 Umemo. You are the song that I sing. Ikemo, Ikemo. Ooh, ooh. Halleluja. Misaotra an'Andriamanitra izay efa mianaka kely anio izay isaky anisy nandona ny fiaranentinay fa dia faly aho mizara aminareo fa tiantsika sy miaro antsika Andriamanitra. Efa mahatsiaro azy foana ary anaran'i Jesosy foana tsy afaka mibava dia tena miaro izy. Halleluja. Misaotra anao azy. Misaotra ny amin'ny fiarovanao. Misaotra ny amin'ny fiarovanao an'ity ankonanay ity Andriamanitra. Misaotra anao izay. Amen. Jesosy malala. Tianao Andriamanitra ny avana. Tsy haiko anao androany mba afaka hiteny hoe za Andriamanitra tena sambatra manana anao. Za ny avana malala. Misy olona mieritreritra hoe efa manana ankohonana, manana zanaka, manana vady dia sambatra. Fa tsy ry avana malala. Afaka hikorotana.
afaka io ihany no ampijaly tsy ahitana fifaliana sy fiadanana ry havana malalaka fa ny tena marina ny manana an'Andriamanitra ny sambatra maheno foana izay tokantranon'olona mikorotana tantarain'ireo zanak'ireo ny namana ny ampianarana any dia mampalahelo ilay ankizy satria miaina ao anatina ady lava ilay tokantrano ary tena maro be dia miady foana ilay ray aman-dreny dia ny sasany misaraka dia ny sasany tena dia metraka any amin'ilay ankizy ilay izy dia rehefa ny ampianarana ilay ankizy dia mitantara amin'ny namany dia tena hita mihitsy hoe mijaly tena ory ary na dia ny fianarana ary tsy mandeha amin'ny laoniny io za mantsy ny zanako hoe hitanareo fantatrareo ve mahatonga anareo ohatran'izao milamina tsara nareo mahay tsara nareo any ampianarana milamina amin'ny fiainanareo satria tsy dada sy neny akory ny tsy te hiady tsy mitokantranontsika akory ny tena tokony ilamina fa satria misy an'i Jesosy ato anatin'ny fiainantsika havana malala rehefa ivon'ny fiainanao Andriamanitra dia tsy misy ninina mahaory anao izany Andriamanitra nataovy harenantsika Andriamanitra nataovy lehibe eo amin'ny fiainantsika fa ho hitanao angery havana malala ny anavahany antsika avahan'Andriamanitra ny fiainanao avahan'Andriamanitra ny ankohonanao ny zanakao any ampianarana any avahan'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny olona izany ireo tsy mitovy amin'ny rehetrarehetra izany ireo fa misy avahany misy zavatra eny mampiavaka azy satria Andriamanitra ny manavaka antsika ny havana malala tianao Jesosy antsika androany anome voninahitra n'Andriamanitra ato anatin'ity izy ity alleluia amen Jesosy malala Ku inti
Halleluja. Ity ahafantarana ny firenena rehetra miobe ho an'Andriamanitra. Fa Jehova no avo indrindra ka tokony hatahorana, mpanjaka lehibe ambonin'ny tany rehetra izy. Mandresy firenena maro izy ho ambanintsika, ary firenena samihafa ho ambanin'ny tongotsika. Mividy ny lovantsika ho antsika izy, dia ny voninahitra Jakoba izay tiany. Efa niakatra tamin'ny fiobian'Andriamanitra, Jehova niakatra tamin'ny fitsofan'Andriamara. Mankalazana Andriamanitra, eny, mankalazana mpanjakatsika, eny, mankalaza. Fa mpanjaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra. Mahaiza mankalaza tsara ianareo. Andriamanitra manjaka amin'ny firenena samihafa. Andriamanitra mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany masina. Ny mpanapaka ny firenena samihafa miangona orin'Andriamanitra Abrahama, fa an'Andriamanitra ny ampingany tany. Halleluja. Avo, mahafinaritra ny fifalian'ny tany rehetra, ny tendrombohitra Ziona, eo amin'ny ilany avaratra tanànan'ny mpanjaka lehibe. Andriamanitra ao an-tranon'Andrianao dia nanao izay ahafantarana azy ho fiarovana avo. Fa eny angona ny mpanjaka maro miara nandroso avokoa izy. Nijery izy ka talanjona tery, verevitra izy ka nalaky nandositra. Ovitra aminazy azy teo, dia tahaka ny fanaitana ny vehivavy raha miteraka. Amin'ny rivotra avy any antsinanana no namakianao ny sambony Tarsisy, araka izay efa rentsika no hitantsika tao an-tanànan'i Jehova tompony maro, tao an-tanànan'Andriamanitsika. Andriamanitra mampitoetra azy mandrakizay. Efa nieritreritra ny famondramponao izay Andriamanitra, tao anatin'ny tempolinao, araka ny anaranao Andriamanitra, no fiderananao hatramin'ny farany tany. Feno fahamarinana ny tananao ankavanana, aoka hifaly ny tendrombohitra Ziona, aoka ho ravoravo ny zanaka vaviny Joda noho ny fitsaranao. Manodidina ny Ziona ianao, eny mandehanao manodidina azy, isao ny tilikambony, every tsara ny mandana, dinio ny tranon'andrinany, mba hambaranareo amin'ny tanàna mandimby, fa izany no Andriamanitra, dia Andriamanitsika mandrakizay dory. Izy no hitarika antsika, na dia hatramin'ny fahafatesana azy. Halleluja. Amen. Misy maso iray omena mijery ka tsy atahotra na mangozozo ny finoko. Fantatro izay no ako. Fanady hory sy malahelo aza ety, misy maso iray omena mijery ka tsy atahotra na mangozozo ny finoko. Fantatro izay no ako. Miresaina meliai mifahavalo, mikasany anao failano sy ampimalo. Mety izao mbola atoky any Jehova, ny mazaka amitiavany ny tazomana. Indreo mirafiko fa mitendriny aiko,
Fantatray tokoa izay enonay Andriamanitra. Fantatray satria Andriamanitra tena tsy fantatry ny olona, fa izay mahafantatra azy kosa dia mahita ary mahita miharihary ny fiasany eo amin'ny fiainany tsirairay avy. Misaotra anao izay Andriamanitra. Midera tsy mankalaza anao izay amin'ity fotoanandroany ity, nafahanay nanandratra anao teto Jesosy. Faly izay androany. Faly izay Jesosy navita ny fandalana misan-drata. Na dia tao anatin'ny fotoana fohy ny manafana hideranao Jesosy malala dia misy matoky hafa. Voarahinao eo an-tongotrao ny menaka sarobidy, menaka mba nafoina ho anao Jesosy tamin'ity androany ity. Misaotra anao izay Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny hafahanay nanokatra ny fonay sy ny vavanay, nanokatra ny feonay nideranao androany. Misaotra ny amin'ny hafahanay nijoro vavolombelona. Misaotra ny amin'ny hafahanay nanambara ny fahatsaranao indray tamin'ity androany ity Jesosy. Marina tokoa izany izany fa nikasana anao fairananay foana ny devoly tamin'ny fomba maro samihafa Jesosy. Fa ianao tsy nanary anay. Nisy ny mazaka mpitiavanao no nitazomanao anay. Tsy navelanao tafasaraka taminao izay. Na dia misy fotoana miezaka miala anao noho ny amin'ny fahapetimpetenana sy ny zavatra maro eto amin'ity tontolo izao ity. Fa ianao misintona anay foana anakaiky anao Andriamanitra. Misaotra anao izay fa izany no harenanay, izany no fanananay, ary tena tianay izany Andriamanitra. Tazomy eo anilanao foana izay Andriamanitra, zavela hiala eo akaikinao na roviana na roviana. Fa hanome voninahitra anao izao antony havelomanay izao Jesosy. Misaotra anao izay. Farana ny fandalana misan-drata apetraka aminao ny toy ny fandalana vavaka fiamenana. Ho feno ny fanatrehanao any tsirairay avy izay tonga eto androany. Amagna izay mbola tsy eto ianao fa te ho eto Jesosy. Ianao hanala ny sakatsakana rehetra mety tsy ahafahan'ny olona manaraka izao fandalana izao satria te hiasa eo amin'ny fiainanay tsirairay avy ianao. Voninahitra ny eo anao irery ihany. Hatramin'ny taloha indrindra teo mandraka izay mandrakizay. Haleluia. Amen. Izay ny fotoanantsika androany ravana malala. Hiampitana amin'ny fandalana vavaka fiamenantsika. Ira anankiray farany fanaovantsika veloma
tahiny jesosy daolontsika rehetrarehetra voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Halleloia, amen. Ni fiainako eto an-tany feno tsiky sy tomany nefa tozaka ihany satria anao miaratrany mino namanto ahy na tsara io na ratsy dia ataoko fifaliana fa fitiavanay.
dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arahinao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy 3:20 ny 5 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arahinao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arahinao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy 3:20 ny 5 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arahinao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana Alléluia Alléluia tonga dia kofona vao manomboka ny fampiarahana dia tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra manona fiadana tompo amintsika tsirairay avy zay tratrantso eto indray amin'ity androany ity dia falibenay tena komena aminao eto androany ary dia matoky sy mino fa ifampahery eto indray tsika amin'ity androany ity raha lasana bavimalala ny tanàn'Andriamanitra ny kasika amintsika tsirairay avy ny tokantrano any dia miarabanao raha androany vao tonga miaraka aminay eto dia teny aminao hoe maharetatra amin'ny farany za resy lahatra fa tsy kisendrasendra ny atongavanao eto akory fa tena misy raharaha ilan'ny tompo anao ka dia maharetatra amin'ny farany dia samita iny tompo tsika rehetrarehetra za matoky fa ifampahereto tsika amin'ity androany ity ny faniriko dia tsy taka nidiranao teto ny voanao eto androany fa ahery tokoa any ianao ikasika anao ane atranatin'ny taovanao sy ny taonanao sy ny nofinao any ny tenin'Andriamanitra isy fetraikany amin'ny fiainanao mandrakizay mandrakizay tahiny tompo tsika rehetrarehetra ajadomony tahiny Jesosy Allemagne Anglina Rodriguez Arabie Saoudite Soameva France Maria Hortensine Koweït Côte d'Ivoire Koweït Kadaka Malala France Myriam Madagascar Asany Apostole Madagascar Roblitina France Angèle Pagès France Andola Koweït Azaska Patici France Artisanat de Madagascar France Niana Maïnsu Italie tahiny tompo tsika rehetrarehetra zay aloha ny voatonoko hitako eto dia fiadana tompo aneo amintsika tsirairay avy tongava soa daholy maharetatra amin'ny farany aingorinandrina soa tapitra ny mampionina miditra indray ny tenako androany dia altenaina fa atory amin'ny fiadanako miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra eto indray tsika rehetrarehetra androany mino azatritra aloha ny olohantsika hivavaka olohantsika hivavaka metraka ny fotoana vavaka fiambenana indray eo am-pelatanan'Andriamanitra ka andao mpandrosoantsika andranabavitsika izay hitondratsika anatin'ny no ndralahantsika mantsy hitondratsika anaty vavaka fanomboana androany dia ndralahantsika
Zoky Alain, alleloia. Zoky Alain no iaraka amintsika anatin'ny hitondratsika anaty vavaka fanomboana androany. Dia avy eo moa ny tenako nitondratsika anaty ten'Andriamanitra. Dia avy eo ihany koa mbola iaraka amintsika eto indray ny anabavintsika vao Koetion hitondratsika anaty vavaka ho an'ny firenena. Alleloia. Andao alohantsika ampandrotsika rahalahintsika Alain, izy no hitondratsika anatin'ny vavaka fanomboana. Ka dia tahiny tompo ary rahalahy Alain omenanao avy hatrany ny fitenenana. Rahalahy Alain, tahiny tompo. Tahiny tompo pasteur menakafy, tahiny tompo tsika tsirairay avy manaraka izao vavaka fiambinana alina izao. Dia mbola misaotra an'Andriamanitra ihany koa tsika satria mbola mentonin'andro ny antsika anio. Dia mbola iaraka ivavaka ihany koa aritsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ry Jehovah rainay eo, misaotra anao indray satria mbola namenao izao fotoana ariva izao indray narana izao vavaka fiambenana izao. Dia manatrea anao Jesosy amin'izao satria raha tsy manatrika eto anao dia zava-poana fotsiny. Dia apetraka aminao ihany koa Jesosy ny fitaovana rehetra izay ampiasainay eto, indrindra fa ny connexion sy ny fitaovana rehetra izay ampiasain'ny pasteur amin'izao alina izao. Raha koa famborahanao izy ireny Jesosy mba tsy hisy devoly anapakapaka sy hitsofotsofoka. Dia apetraka tananao ihany koa ny mpanomponao izay hitondra ny toriteny eto, indrindra fa i pasteur izay amelabelatra ny toriteny eto dia meo révélation avy aminao izy tompo, ianao nanositra ny vavana. Dia ny devoly sy ny satana dia tsy manan-kery, tsy manam-pahefana, afatotra amin'ny raha Jesosy Kristy tompony sabato. Dia apetraka avy tananao izany vavaka izany tompo, misaotra tompo voninahitra anao rery any. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny rahalahy Alain tsika tanatin'izay vavaka ho an'ny fanomboana ny fotoana izay Andriamanitra manankarepasoavina ane amaly fitianao. Dia tahiny tompo mami Koweït, Marie-Jo États-Unis, razana Monika Koweït, Fabirazana Kadapa Koweït, Jesosy Mpandresy Madagasikara, $100 Koweït, razana zo Sylvie Koweït, Itody Raosu France, Erikarak France, tonga soa daholo aingonirina Andrinasoa sarira raingo Madagasikara, tojo Jesosy mandrakizay Allemagne. Tahiny tompotsika rehetrarehetra. Alleluia. Andao ary tsika aloha hanao hira anankiray tsika. Aoriana tirity ao anatin'ity zany no makapitoerana tsara dia maka baiboly. Alleluia. Fa ieno toritentsika ao aorianan'ity hira ity. Ifampahelo tsika amin'ny alalan'ity hira ity mahery zary tsika mianakavy. Dia ao aorianan'izay hira izay tsika hiditra amin'ny ten'Andriamanitra. Tahiny tompo Rosemina tonga soa. Dia lasa nefa mbola ifampiarahaba kely Rosemina Camille Tsieje nanabavy Claudia io, nanabavy Camille Claudia io any Fort Dauphin. Ao ihany koa Soameva France, Andrianjaponiasina Madagasikara, Jonathan Allemagne, Marie-Jo. Misaotra rahalahy Alain, tombotso osa dia mitombo fahasoavana hatrany. Dia misaotra anao tamin'ny fandraisana anjara. Ndao ary meno finaritra ary tsika rehetrarehetra dia antoritentsika aorianan'izay. Mama,
halleloia soratsika an'andriamanitra zany izy zany a anisan'ny nakasika atsika tamin'ny fetinantsika farany teo mihitsy zany izy zany halleloia eny ary zay no ela fa no tsika hiditra amin'ny tenin'andriamanitra raha isoarany baibolitsika avy hatrany a izy any vaovao a ianatra Korinina tonga so ianatra Korinina ohatry nefa tsy vaovao tsony izy efa teto ihany izy a tahiny tompo a tonga so halleloia manome fotoanantsika moa varapitsika atsika moa zany zao efa ao anatin'ny andro sabata de ho anareo zay mbola tsy mahafantatra atsika de manao commencement tsika ny maraina mialohan'ny misy an'le fitombavaka sy ny toriteny ny après-midi zany a de manomboka amin'ny folo sasany amin'ny raiky ambin'ny folo tsika de miaraka ao anaty fitombavaka mahafinaritra be ny ao a manao zavatra maro tsika ao fa tsy anankiray ihany akory de manasa anareo mety misy zavatra mety mbola tsy niainanao taloha fa iainanao a ho hitanao ao tanareo rehefa commencement manao commencement maraina iny tsika de hatram'izay nareo zavatra mijery ohatry zao mijery sy miaino fa rehefa ao a de miparticipe mihitsy nareo de hitanareo zany hoe nareo mivavaka zany a vavaka ohatry ny any am-piangonana reny mihitsy ka hatramin'ny toerana anankiray mitahotra de ao tsika no mivavaka reo moa nekizy efa zatra miaraka aminay ao a mahita tsara an'izany hoe manao ahoana zany manao commencement aohatrany le fandaran'izy roalahy amin'ny sivy maraina zany le commencement akira sy fampitinana toriteny iny a izay zavatra ataotsika izay zay fotoana manitsika rapitso a izay so no manahira anankiray za zao ataotsika ninany toriteny fa misy hira anankiray zay a mifandraiky amin'ny toriteny de tiako hira vazaha aloha le izy fa ny faniriana de mba tsy ho tapaka halleloia mba tsy ho tapaka ny Facebook iny ko ny
lavisika raha mandeha fandrina satria io tena tiako be satria tena mifanaraka be amin'ny toritentsika rehefa avy eo fa engany a hitatsika ihany hitatsika ihany na io ny alefatsika na irava fa ao mandra-piandry azy reo je ten'Andriamanitra ary tsika ten'Andriamanitra jerentsika ao amin'ny bokin'ny Lioka toko 2 tia no fiangantsika amin'ny toritentsika zany androantsika hianatra ny atoky an'Andriamanitra androantsika na tety toriteny tia dia hianatra tsy toditodika halleloia tsy toditodika fa tena hoe hitoky amin'Andriamanitra halleloia ay tompo rodinina tonga soa rodinina ao Koety izy koa mbola tsy voarafako Fabio Live narapaiko misy compte anaky telo matso zao ampiasaiko dia misy anaran'olona ato amin'ny sasany a tsy hita ato amin'ny sasany raha sitrapon'Andriamanitra fitaovana ray sisa ny anasantsika efa voangona amin'ny fitaovana rehetra anankiray sisa ny anasantsika ho tonga ny entana nafarana dia hainga ny live amin'ny pagetsika anankiroa dia ny page Aki Radio Andramokaiza page Andramokaiza Aki Radio io arahanareo sy ny amin'ilay page Andramokaiza ao page halleloia le pagetsika efa hatramin'ny ela be iny reo no tanjosika amin'ny herinandro ity satria mino fa dia efa vory amin'ny fotoana ito avao amin'ny herinandro ito ny fotoana mitanjosika dia mba hoe amin'ny heriny androany rehefa mba live anankiroa ny ataontsika eto iova-kely ndray zany no fahitanao an'ny eto amin'ny fandarana eto amin'izay dia tsika mbavaka ny fatotosany zany kadaka France tonga soa Luka toko 2:20 Luka toko 2:20 no vakiko amin'ny anaran'i Jesosy ary koa izy taminy raha ny rako tsy nitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapa ianareo moa nisy zavatra nahory anareo va dia hoy ireo tsy nisy halleloia ahoana izy ireo hoy ireo hoe tsy nisy izy moa ireo dia ny mpianatra ny apôstôly ary ireo tsy mandainga ary ireo tsy samy mandainga sady efa nampianarana tsy handainga no tsy afaka mandainga ao anatrehan'i Jesosy ary Jesosy koa natoky raha nanontany amin'izany izy hoe tena tsory ny marina hatramin'ny rahanareo tamiko raha naniraka anareo niraka nandrahany Jesosy ampianatra dia hanao asan'Andriamanitra fa sady ny rany izy tsy nasena nitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapa tsy nitondra vatsy tsy nitondra nini tsy nila nanambom-bola tsy nila namaky boatin-drakitra fotsifotsiny Jesosy mandehana da manaiko irako ianareo mandehana dia aza mitondra kitapom-bola aza mitondra kitapom-batsy ary aza mitondra kapa nanao kapa izy zany niala teo fa tsy mitondra kapa fisoloana hoe raha potika moa ty zany dia anahoana raha tapaka moa zany ty kapako ty ohatrany Scooby-Doo antsika daholo tapaka dia asiana paingotra ao ambany zany hoe tsy navelan'i Jesosy ihany ampitso reto mpianatra reto fa le fotsifotsiny zay mandehana dia mandehana zao mantsy ny zavatra nitranga eto nytoan'iteny dia fa izao kosa hoy taminy fa amin'izao kosa izay manana kitapo-bola dia aoka izy hitondrony azy ary toy izany koa kitapom-batsy ary aoka tsy izay tsy manatsabatra kosa aoka hivarotra ny lampany ka hividy misy fotoana Jesosy miteny hoe zao atao Jesosy zany efa mandefa ny mpianatra mandehana aza mitondra dia ny dikan'izany tsy misy ilana n'iny ihany tsy misy ilana n'iny
fantaritsika tsara angamizany hoe mandeha voyage mandeha tsika vaty andafo sao rehefa hoe hoany Madagasikara dia fantaritsika daholo mihitsy ny hoe satria côtina ny poids hatramin'ny grama sy ny kilao zany a mikaonty dia mihina fa rehefa hoany Madagasikara tsika dia ny zavatra tena ilaina no entintsika makany sa tsy zany mihina fa tsisy hitondra ohatra hoe casque moto andeha hoany ohatra ny azy any anao mijery casque moto na hoe mitondra marteau ty mibricole zany dia efa aty mitondra marteau ianao avy aty marteau mavesatra be entinao avy aty andavy ampiasainao any Madagasikara fa ny zavatra entinao dia izay ilainao ihany vidina lafo mihoatra ny ao ary mihoatra anesorana mba tsy tombo ny lanjany fa dia izay ilainao ihany no entinao marina zany sa diso marina zany Jesosy ry havana rehefa maniraka atsika mandehana ka Jesosy miteny hoe aza mitondra io mantsy tsy amintsika mianteny zao tamin'izany mpianatra tena anteny Jesosy aza mitondra fa itsika raha irahana tsisy Jesosy hiteny amintsika aza mitondra fa irahana fotsiny tsika fa tsisy hoe tsisy midika zany mandehana rehefa aseny mandeha tsika nefa tsy misy eo midikan'izany aza mitondra rehefa manompan'Andriamanitra tsika betsaka amintsika ny tsy samy ainka raha tsy misy zavatra azo tsapaitana eny amintsika dia mahatonga ny olona tsy mety miainga satria tsy misy le zavatra hoentina fa raha teo Jesosy dia niteny taminao manao hoe mandehana zange tsy miteny hoe mitondra mpianatra nke teneny Jesosy aza mitondra raha ny raha tsy mitondra kitapom-bola sy tsy kitapom-bady sy kapa ianareo no nisy nahory ianareo fa midikan'izany sy nanana n'le izy fa tsy ory aniny koa aleloia ary zany roany te hisarika anao sy hampianatra anao hiaina amin'izany hoe tsika tsy ory zany tsika ry havana miaraka amin'Andriamanitra tsy ory misy raha tsika tsy ory zay zao mpanaraka eto koatra tsy hitako tsy hoe izay Jehovah ny mpiandry aho tsy hanana zava-mahory aho i Davida ny zava-mahory zany zavatra tsy maintsy ilainao ary raha voatsisy an'iny ny fiainanao dia tsy mety raha voatsisy an'iny ny fiainanao dia tsy mety zany zao rehefa miasa manana sac banane zay dia simba ilay izy tamin'ny herinandro ity dia nisoloana vaovao fa raha voatsisy an'izay dia tsy mety satria misy zavatra entiko manaraka anahako foana dia ory an'iny raha voatsisy an'iny satria lasa mipaosiko mivesitra zavatra be dehibe dia sahirana ny atao hoe zava-mahory dia sahirana mafy tena ory ianao raha voatsisy an'iny zavatra iny mpianatra teto nalefa n'Andriamanitra nalefa n' Jesosy niverina ihany zareo vita ny asan'Andriamanitra fanontaniany Jesosy nisy nahory ianareo ve ahoana valiten'ny mpianatra tsy nisy tsy hoe nanao compte aloha mpianatra dao aloha ivory kely tsika ry zalahy dao aloha ivory dia andao hidresse tableau mihitsy tsika aloha aiza ny niditra dia aiza ny voaka dia aiza ny anina inona tombony sa tombom-barotra sa afatiantoka manao comptabilité mihitsy zany mpianatra tena mijery no te avoaka daholo ny facture rehetrarehetra dia eo vao miady evina tena ahoana marina nisy sa tsy nisy aza miteny ohatra nisy nahory antsika fa ny teny hoe tsy nisy nahory raikitra nitsangatana ao amin'ny assemblée nationale manontany Jesosy nisy nahory ianareo hoe anazy Jesosy miara-ray andro zay amanina an'izay fa diniany aloha na nisy nahory na tsy nisy teo ny hoe mpianatra dia teny hoe tsy nisy tonga dia indray hevitra ny teny hoe tsy nisy satria tena tsy nisy tena tsy nisy Jesosy ry havana nampianatra ny mpianatra hivavaka anketrika hijery any amin'ny Luka toko ambadika any Luka toko 1:20 Luka toko 1:20
avarena ty vavaka nampianaran'i jesosy ty ny soramandry a Luka 1:40 dia nampianaran'i jesosy ny mpianany a hivavaka ary jesosy tao amin'ny toerana ray ka rehefa nitsahatra izy hoy ny mpianany ankiray tamin'ny tompoko mampianarana hivavaka tahaka ny nampianaran'ny Jaona ny mpianany. Jaona zany nampianatra ny mpianany koa hivavaka ary amin'ireo mpianatra jesosy eto misy mpianatra Jaona. Dia ireo mpianatra Jaona ireo a teny tamin'i jesosy zay nge Jaona nataony Jaona ampianarany nianatra mivavaka nge zay fa na mivavaka aza nge ianarany dia hoy jesosy tsy olan'izany hoy izy taminy raha mivavaka ary nareo dia ataovy hoe ray ao ho amasinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao. Alleluia. Omeo ho anay isan'andro zay hanina sahaza ho anay. Omeo ho anay isan'andro izay hanina tsy hoe ny hanina fotsiny fa izay hanina zany hoe izay rehetra. Betsaka ny olona kivy rehefa tenenina hoe men'Andriamanitra ny sahaza dia kivy ny olona hoe sahaza zany le tena kely nge zany sahaza zany. Ny sahaza zany a dia raha barika 100 litatra dia 100 litatra zany a mafelo ny barika. Raha tavoahangy a 50 centilitre dia 50 centilitre zany a no sahazan'izy io. Azonareo? Raha gony na 50 kilao a ny sahazan'io zany 50 kilao ny vary miditra ao. Raha misy gony na 70 kilao a dia 70 kilao zany ny sahazan'io miditra ao. Tsy hoe kely tsy hoe betsaka fa sahaza. Ary jesosy dia niteny tamin'ny mpianatra mba hahianaiky sy onona ny amin'ny sahaza. Hitanareo ireo olona manao paky tamin'ny satana rehetra eo, olona tsy mivonona ny aina amin'ny sahaza ireo fa tianana mihoatra. Ary tianana mihoatra ny tenany a dia tianana mihoatra ny hafa. Dia ozy ny devoly hoe avia ty a avaroty amiko ny fananao fa meko anao mihitsy ny ataoko ataontsika mitobaka io. Dia azagaga foana ho anareo raha mahita olona io nge ry avana teneniko anareo fa ranisany vola zany no hifaninanana resin'ny kristianina. Resin'ny mpanao paky tamin'ny satana ny kristianina raha vola lela vola arena sy voninahitra no jerena. Resy be tsika tsy mahazo faninana amin'ny olona manao paky tamin'ny satana zany hoe isan'ny vola ny ravim-bola atsika sy ny fananantsika. Teneniko anao zany. So ianao tapalatsaka amin'izany fandrajana hoe saiko nge olona tahian'Andriamanitra an'Andriamanitra hoe volamena sy ny vola fotsy fa zany dia tsy maintsy manana noho ny olona very amin'izany resy amin'izany ianao. Dia azagaga ianao raha mahita ary zao no tena mampalahelo amin'ny olona manao paky tamin'ny satana nomeny ihany le vola fa ny safidin'ny satana ihany ny atao fa tsy ny safidin'le olona. Ndala zarazara hoe ry ny vola iny dia zarazara iny ny havana amin'io tsy omena. Ianareo ny olona mizarazara vola be hitanareo olona misy eo amin'ny Facebook dia mizarazara vola be aman'olo ireny. Ndana nge mba jereo ny havan'ireny akaiky mety misy marary mila famonjena tsy azon'ireny atao manampy an'ireny. Miasa soa misy fitiavany tsy azony atao. Fa jerenareo daholo reny olona rehetra be dia be zao izy a mirehary mihitsy hoe mizarazara vola. Ny sasany ohatra fotsiny hoe ao anaty live na Facebook dia ohatra zay mahavita maninana ohatra zay 500 tonga voalohany dia meko 1000 euro ohatra zany. Dia nareo ve raha ohatra ve zao nareo tsika reto zao ohatra vavaka manana ataoko hoe 10 000 euro zarazaraina amin'olona dia inona ny tonga atsy atsika voalohany aloha satria tsika misy fitiavana. Iza re zao fianakavia le cousin ko iny tena ohatrany say tena andao tedavatsika inona ny azo atao azy. Fa ny olona manapaky tamin'ny satana tsy mirarahan'izany tsy reny ny ampiana fa zay asen'ny olona dia vola aparitao eny afafazo eny amin'ny pijery ny lanonana nataony eo fotsiny vola zay ny tiako ozy ny devoly dia zay zany tsy manana anjara amin'le izy ianao. Ny olona reny rehetrarehetra dia olona tsy manaiky an'izany mba nampianarin'i Jesosy zany hoe meo anay isan'andro
ny hanina saza ao anay fa Andriamanitra ry havana dia tena manome saza ary za teteny aminao na tsy manam-bola noho ny olona anao paky tamin'ny satana ary tsika fa mitaniana aperako aminao ory ve tsika manoloana an'izany tena fadilanovana ve tsika manoloana an'izany tsy ry havana za dia matetika mba mijery an'ireny foana matetika misy an'ireny hitanareo orona tsara mirakitra fanadihadiana n'olona fiainan'olona mpanan-kareny ireny mahafinaritra mijery an'ireny hoe inona mba ohatra ataona anaovany an'ilay vola fa za mahita tsy manam-piadanana ilay olona tsy io zany tena sady tsy za zany tsy zany ny ataoko raha za mananao ary zay nga mba ny mbola tsy ananako tsy ozy hoy tena Andriamanitra me ao anay isan'andro zay hanina sazo anay ary jerena tsara filahatry ilay vavaka mandeha isan'ambaratongany mihitsy io ary fantatry Jesosy hoy Jesosy voalohany tonga hivavaka ianao zany dia zao amasino ny anaran'Andriamanitra amasino aloha tsy horotafo amasino aloha ny anaran'Andriamanitra dia zao ho amasinina ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao zany hoe any ampanomboana anao zany dia zao ataovy masaka ao an-tsainao foana fa ho avy Jehova ho avy ny fanjakan'Andriamanitra zany hoe ny zavatra zay ho ataonao eo ho angatahanao eo dia ataovy sady mifantoka any amin'ilay Andriamanitra efa ho avy ny fanjakan'Andriamanitra azonareo vao mieritreritra fotsiny hoe ho tonga ane ny fanjakanao dia ohatrany tsy tehitretra zavatra lava be zany intsony ianao ohatrany tsy te hoe eo anao dia angataka ny afaka 50 taona anao zany intsony mazava ho azy ianao tonga ianao dia mionona sady amin'ny hoe meo anay isan'andro zay hanina saza anay ka raha tonga ianao rapitso a meo anay ny hanina saza ny rapitso dia tonga afa Jehova ny fanjakanao fa tsy maninona ary jerenareo koa andimivavatra ary mamelany elokay zao zany tiako tenenanareo raha famela-keloka aloha ny ilaina voalohany dia zao hoe ho tonga ane ny fanjakanao mamelany elokay zay vao meo ny hanina saza ao anay zay ry havana raha vao vera eloko tsika vao hinana efa maty ny hanina daholo tsika rehetrarehetra zay maty ny hanohanana daholo hoe vita efa avy mibebaka daholo vao mihinan-kanina mena ny hanina saza efa manoatra noreny kery any atsimo reny ngambontsika rehetra misy amintsika reny mbola tsy vao vela eloko koa fa mijery fandarana efa fa za mitenanao fa ny Andriamanitra toika aminao tsy Andriamanitra tsara sady mahafinaritra ilay mamposaka amin'ny masoandro amin'ny tsara sy ny ratsy manome maimaim-poana rivotra iainana na ny ratsy fanahy na ny tsara fanahy Jesosy niteny meo anay an'olo isan'andro meo anay isan'andro ny hanina sazo anay dia mba mamelany elokay Andriamanitra zany tena manana antsika adidiny sy ahiravana misy ela be tsika vao manapa-kevitra hiala amin'ny ratsy fanao zany fa ilay ataon'Andriamanitra aloha dia meny hanina ihany aloha ny hanina hohaninao jerenareo a eo amin'ny lalàna ny rain-jany ny ray teren'ny lalàna amelona ny vady aman-janany misaraka eo ny mpivady iny lehilahy iny dia arahana senjehan'ny lalàna amelona an'izany pension alimentaire lalàna manenjika an'izany ary iny lehilahy iny a na tiany na tsy tiany ny vady aman-janany no le lalàna no ny polisy no ny fitsarana sy ny rehetrarehetra dia tsy maintsy veloma ireo vady aman-janany ireo tsy maintsy andefasany vola ireo na tsy hitafy na tsy afaka hividy akanjo intsony ary izy ary na tsy tiany ary ireo atosiky ny lalàna zany ny olona ireo ray mpianakaviana ny tsokadidy ireo atosiky ny lalàna ity amelona ny vady aman-janany Jehova tsy atosiky ny lalàna fa Jehova tena atosiky ny fitiavana dia mamelona antsika hany ka na dia mbola tsy voavela eloka ary tsika dia omeny antsika ny sahaza antsika isan'andro ry havana dia teny aminao androany
manomboka androany andaotsika hianatra atoky an'izay ataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Andaotsika ahionona fa be te be amin'izao andro iainantsika izao ny kristianina tsy mety mionona amin'izay omen'Andriamanitra. De voasarika mora ingeny misarika atsika rehefa tsy mety afa-po itsika ry amany. Rehefa tsy mety afa-po tsika de tratran'ny lela-pitany Satana. Omeny Satana ny hoe nareo hoe de mijanona amin'ny Andriamanitra manome sazy io, za mahay manome mihoatra ozy ny devoly. Atao inona ary le mihoatra? Atao inona ary le mihoatra? Arak'ilay teny taminay raha andeha avy aty andafy ianao andeha ho any Madagasikara. Ny zavatra ilainao ihany ny entinao. Ary Jesosy mahafantatra antsika rehetrarehetra ireo. Inona no ilaintsika? Misy adidy tokony ataonao amin'ny fianakaviana, misy marary ny fianakaviana. Za mitena fotahin'Andriamanitra ianao. Izy fitahin'Andriamanitra mihoatra ahafahanao manao an'izany adidy zany. Ny Jesosy faketsika maky ten'Andriamanitra. Jesosy rehefa namoky ny olona 5,000 sy namoky an'ilay olona 4,000 de ny mpianatra zay mihitsy mahazo 1 million mitady 10 millions, mahazo 10 millions mitady 100 millions. Zany daholo tsika tsy mety mionona tsika. Aleo tsika aloha isotro rano kely vetivety de toizana ny fandaharana. Zafady teo. Zafady misaotra tsika. Marka ny mpianatra reo fantatry Jesosy. Fantatry Jesosy ny fiainan'ny mpianatra hatramin'ny Tsipriana. Na rehefa ny Jesosy nitory reo tsy navelan'ny tondra kitapom-bola, kitapom-batsy, tsy navelan'ny tondra kapa. Satria zao fantatry Jesosy ny tokantrano idiran'ireo. Ny tokantrano izay nidiran'ireo kely avy nanodiny Jesosy hamelona an'ireo mpianatra ireo. Ny tokantrano izay nivainianan'ireo nova amin'ny fitoriana. Ireo no kasihan'ny fanan'Andriamanitra hamelona ny mpianatra. Aizary ny mpianatra nahita sakafo raha tsy mitondra kitapom-bola sy kitapo-batsy nisy ny apoka tany. Aizary izy nahita kapa misy namome tany. Mety mandeha mitory teny amin'ny toerana ray mpianatra de ozy izy ny olona aza falibe mihitsy tena sitrana mba meko kapo nareo misy kapa vao nividiko zao tena cuir be mihitsy meko anareo. De pointure fille misy petera 40 tena mitovy amin'ny tongotra mihitsy zany. Ka hoana meko anao? Halleluia. Tahiny tompo ianao rana. Mahazo kapa. Atao inona kitapom-bola, kitapom-batsy, tsisy ninona ny vidiana tany. Bôjy daholo zay nale amin'ny mpianatra tany. Mpianatra tsy hoe nangataka. Fa ny olona rehefa nikasihan'Andriamanitra meloa. Fa misy ny fotoana fantatry Jesosy sy ireo mpianatra ireo. Tsy mba velany angeta hita ambony lakan'izany ireo. Rehefa jezika any amin'ny any amin'ny Marka 7. Misy mbola fantaniany Jesosy koa ty. Marka 7. 14. Marka 7:14 ary tsy tsara roa ireny hitondra mofo ka tsy nisy teo atsambo kely afa-tsy mofo ray ihany. Nanadiny mitondra mofo zany ny mpianatra. Inona ary zany no hoanina? Tena nanatra azy izy ka nanao hoe mihevery ka mitandremy ianareo ndao azo ny masirasirany fariseo sy ny masirasirany Herôdy. Ary niaran'izay izy ka nanao hoe tsy nitondrantsika mofo anga zany. Ary Jesosy nalaza ka nanao hoe nahoana ianareo no miara amin'izay satria tsy manana mofo? Tsy mbola mahazo an-tsaina na mahafantatra avy ianareo. Efa mafy vandy fonareo. Manamaso fa tsy mahita va ianareo? Ary manatsofina fa tsy mandre va ianareo? Ary tsy madadito va ianareo fa raha mofo 5 no nivangiko an'ny 5,000 firy ary namonina ny sombotsombony nangononareo. Hoy ny mpianana taminy 12. Ary raha ny mofo 7 ho an'ny 4,000 firy sobika ny sombotsombony nangononareo. Ahoy izy taminy mbola tsy mahafantatra ihany 7. Ahoy ny mpianana 7 de hoy izy taminy mbola tsy mahafantatra ihany va ianareo.
zao zany namoky olona tsy omby 5 jesosy de mofo 5 sy azan-drandrony teo de nisaorany de nizarainy de naverany naseny nizarainy mpianatra de voky ny voalaza ny tena rano fa voky ny olona tena voky lefa le mipetrapetraka tsy mahetsika firy-tsony tena voky de nisombotsombo ny tsy lany am'izay a ny resta rehetrarehetra teo zany a 12 sopiky mpianatra mofiry 12 ny olona ny inana de voky fa mpianatra ny inana de voky fa mbola mitondra nody sobika 12 zaraina ny mpianatra 12 mitondra sobika ray avy fantatry jesosy tamin'io fotoana io fa misy am'ireo mpianatra io manana problème ipeteriny revana ka rehefa nanatona an' jesosy nanajanona ny asany amin'ny mampanjono azy amin'ny mpanarato azy jesosy ipeteriny revana ka nisy problème nananan'olona folo izy ny anan'olona trosa eto androany nananan'olona trosa nge petere tokony alefa volan'olona nge petere ary fantatry jesosy zany petere nanao ny asan'andriamanitra tamin'ny fony fa anisan'ny tsinjovo jesosy tao ary tsy mety tsy petera rery a misy tamin'ireo mpianatra io mety lany vatsiny tany atokantrano tsy fantatra hoy jesosy atao fotsiny aloha ny asako jesosy tsy teny mizara mo fa siko ambiny io a nanao ny asan'andriamanitra tamin'ny fony ny mpianatra zara ho an'ny olona avy eo nody mitondra raisobiky satria maninona fantatry jesosy fa ilain'ny mpianatra zany raisobiky tsy mofirainy ilain'ny mpianatra raha mofirainy ilainy de niara-ninona tamin'ny olona teo izy de voky fa akoatra ny nahavoky azy teo mbola naseny jesosy mitondra raisobiky anody izy ary tamin'ny faharoa namoky olona 4 ndray 5 sobika indray ny ampony tsy 12 tsony ndray fa 7 mety 7 tamin'ny mpianatra ndray zany mitondra gony sobika ray avy reo ny misy problème reo ny mila zany ny anaky 5 amba maro 12 azy milamina fiainany fantatry jesosy zany meo anay isan'andro ny anana saza ao anay misy fotoana ianao tsy mahazo satria mbola misy ao misy mpianatra 5 tamin'ireo zany tsy mitondra nody mbola milamina be ny any an-trano aninona hitondra mody moa rehefa milamina fa misy am'reto ny anaky 7 tena anaty olana atanandany ozy izy mamanay zany rehefa tsy atanandany any amin'ny fady 20 ny volana ohatry zao tsika matetika efa lanilany eo atena eo ampilatanana mety efa misy mihiba ary aminareo any mbany amin'ny banky any aty moa mahafinaritra ny banky fa aty tsika afaka na tsy manam-bola de afaka mihinana aty tsy matosaro rehefa tsisy eo amin'ny comptenao de maka ihany ianao a de manonotra fotsiny ianao sisa mety olona mety misy amintsika efa débiteur zao ny compteny any mety ny anay mihitsy ary ohatra tsy fantatrareo zany fa ny zavatra fantatro de zao za tsy maintsy mihinana tsy maty-mosary zany miaraka amin'andriamanitra ary ataoko zay ekeko zay ataony maintso ahatra hoy Geneviève raha le mananjara satria fantatro fa izy malala alleloia mitataina ny olona aiza ny vola aiza ny arena oriavako a ny ambony noho izany efa nomen'andriamanitra ty misy ila zay ao ataotsika rehefa raha hitako le ila mety tsy de bloqué de mahafinaritra be mihitsy ny tonon'izay izy zay hoy le tononkila aloha evakiko aminao le tononkila ila teny anglisy izy ty fa ila retsika mba hitan'ilay miankaviako mampionina raha ohatra manam-potoana raha afaka mijery an'le version le tsy mety tsy tapaka efa hitako tika mety hitinga many ataotsika zao ty tena nitety misaotra anao andriamanitra ny amin'ny fitahinao eo amin'ny fiainako de zao le tononkira raha nijery azy ao tontolo zao izy de ohatrany miady rery ny fahitany a de ohatrany hoe tsy manana nininona koa fa tena diso tanteraka izy nefa satria ato anatiko tena miravoravo ny anatin'ny foko ao a ary nefa de tiako mba ho tsapan'ny olona zany hitanareo a de any amin'ny tonony izy mana hoe zaho izy a rehefa misy tafo eo amin'ny tapon-dohako rehefa anaty trano aho zany manana trano ahako de manana toerana tsara toriana ahako de misy sakafo eo an-databatro de misy kapa ny tongotro
de nomenao fitiavana andriamanitra de menao tokantrano ankonana mafinaritra de ampy anazy zany ay kosa izy fa tsy manan-karena ary na ny fitafiko anaovako reto ary tsy vaovao tsy manam-bola be fa zao kosa nefa tompo za manana anao halleloia ary zay ny zava-dehibe indrindra amiko na de tsisy mahita azy halleloia tsy kengery avako malala tsy haiko ianao fa zany anatoko any koa tena mifaly fotsinotsotro azy za tsisy nizanizy fananako amin'ny fiainako tsy mananetretry faninana man'olona fa zao fotsiny fantatro sambatra zay milamina zay fahitan'ny olona tsy maninona tsy manana nininona oporofona amin'ny olona fa ny zavatra fata any anatiko any tena ampy any sahaza omen'andriamanitra anary avako tena tsy mila de tena lany aiko io de voly raha hoe mba icontacte anahy de ampitamby anahako vola makarena tena hiala maina izy satria zao zarotsy hoe tsy mila vola sy arena averiko zay fa ny lehibe indrindra efa nanako de le fitiavan'andriamanitra le jehovahandriamanitra miteny amiko any hoe zanako sy asan'ny tanako aoka ho adidiko ihany adidin'andriamanitra etsika ry amany fa ka andriamanitra verina fa toriny tribonaly raha sy mamelona atsika nga andriamanitra verina fa matahotra ho bediny olona sy maizan'ny olona raha tsy mamelona atsika de hoe afa-baraka ny anarany tsia na misy meo na tsisy me tianytsika de velominy halleloia tianytsika de velominy maninona ianao matahotra tsy ho velomin'andriamanitra maninona ianao no matahotra tsy omen'andriamanitra ny mety amin'ny fiainanao inona mampiororo atsika amin'ity fiainany ity inona mampikoropaka atsika amin'ity fiainany ity ny fitahina ambony indrindra no nomen'andriamanitra atsika de zao ny fitiavany atsika rehefa tiantsika ny zanakao reo hoe zao tianao zao ny zanakao vitanao hoe mijery ny zanakao hoe io anaty frigo ao misy sakafo de anao na ny zanakao mitady gote de vo hoe idinao amin'ny fanidina tsy azo voaina mihitsy ny frigo any tsy azo niny io ny zanakao mitikodiny hoe no natadanao fa tsy zao hoe ny zavatra ataonao matory ny zanakao halleloia izy matory ianao efa miprepare sady ny sakafo mena azy ndray andro nampime fatatraminay efa mio moa zany zao ny programanay miala maraina daholo zay menakavy de ndray andro any de lavitra ka za isanandro mody atoandro ao misakafo mody atoandro atao tokantrano misakafo fa rehefa le andeha lavitra eny zany de mba hiprepare mampionina sandwich sy jus zany efa eo de reny netiko de amizay any andanana na eny ambanimbany hazo eny na eny amin'ny air eny ampereka de miny misakafo ara-dalàna de efa nanamboara mampionina sandwich de eo ny jus de eo sandwich za mbola mikonokonona any ambony mbola miomana mbola manao beauté miomana zany fa le zanako efa nidina de mampino efa lasa de tonga amizay le arivo tamin'ny atoandro tsara ve le sandwich de zay mantsy anazy sandwich zay inona ao le sandwich anataoko izy izy ka hoaina nanao sandwich anamo eo izy izy tena tsy haiko azy e tsirony fa maninona nga tsy nohanina aiko iza za mbola nikonkonina tany ambony de le sandwich vita teo mbola tabatra le zanako niala avy any tsy fantany izy tsy soratra hoe ho andady ty na ho an'izy fa misy sandwich eo ambony latabatra nipetraka nagalany toerana voainy somatsara le film aluminium efa mifosana izy mihinana taly za midina mandeha ikarakara sakafo maraina akao mahita azy tsy de tantara petraka tsara mihinana zavatra misy zavatra ngezabe eny amin'ny tana mihinana izy aika le fitahina tokony ho anahy izy ny tonga aloha teo fa tsisy soratra iny tsisy nandraranazy aza hoaniny ao an-trano ny dady eo ambony latabatra lany ary lany ny tanteraka mihitsy sandwich ngezabe
zengy eny zanatsika matoa eo ambony latabatra eo matoa atao anatin'ity trano ity satria izy ato tsy miera aminay zany ny zanaka hoe atao mba isotro rano kely na isotro jus kely mba hinana goûté kely batainy zareo eny seza dia misy le placard eny dia batainy zay dia miakatra ambony seza raha dia vahanina eo dia zay hitanao hohaniny avoaka ny ambony latabatra eo daholo zay azony hohanina dia mifidy izy izy any hohanina zany ange Andriamanitra amintsika ao an-tranony ray iny antsika ramana nga heverinao fa hoterena Andriamanitra amelona atsika nga heverinao fa isy angavy an'Andriamanitra mafy mihitsy any mba hamelona atsika tsia adidin'Andriamanitra zasy ianao zanako dia asany tanako izy izy daoka ho adidiko ihany maninony tsika no matahotra fa maninony tsika no manahy maninony tsika misalasala amin'ilay sahaza fanaseny Jesosy nangatantsika tamin'Andriamanitra te antany anao any etra nisy olona mahafinaritra anavy tsy zava-olombelona manana problème reo lao na problème ana trosa vonanomboka vo tsy ela dia nomboka nijerijery ny fandarana teo izy mino fa manomboka tanteraky ny ten'Andriamanitra anatiny any mbola tsy nentina ambavaka akory dia efa nijory vavolombelona alleloia anomboka milamina pastera ozy izy dia tombotrosa masika be lasa tsara fanaveko izy hoe alleloia anomboko tafiditra tsy nangatahana akory zany mbola tsy nangatahana akory hoe tompo mba kasio mony fony Jesosy ameo fonofo e miala ny fovato mbola tsy nisy zany tsy nisy zany finina zavatra nisy fantatr'Andriamanitra efa manomboka zanako mihainy toriteny manomboka makato avy aty anjeny nanakasio le tompotrosa manomboka androany teneny izy tsy mahazo mitabataba ndreo olona tsony efa niovy reo olona reo halleloia zany tsika ry avako malala atsareoko zavykeloko nisy kaiky fa hoentina hitsangatsangana dia hita ny teodraisy azy dia nohaniny efa isasaka vao hita mampimety koa zany iverimberenana eo zany ny ankizy zany ny ampianarana antsika rehefa fitahina ho anao azy isalasala trinina misalasala ny fitahina Andriamanitra efa eo le fitahina dia efa hoany fa efa nomenanao io aza isalasalana fa misy zanakafa mihitsy dia hoaniny iny mba mipreparenao anao dia teny aminao ry havana tsika tsy mila miliary tsika vao miadana raha mpanaraka n'ity fandarana ty anao dia tena ampianariko anao dia meko anao ny lakile fa tsy miliary tsika vao atsapasambatra fa ny fiainantsika isan'andro io fiainantsika isan'andro io dia tokony hakasitranao sy anomezanao fakasitranan'Andriamanitra fa nety ty zao tsika eto vita zao iny herinandro nisy nahory antsika arabe misy fitarainana azy sika aterina amin'Andriamanitra ve androany hoe Jehova tena tsy nety koa sy ny herinandro satria zao ny zavatra nazo afa-baraka telo andro androany zao tsy hoe niditra fivadikanana fa tsy ny sakafo tsotro zao fotsiny satria tsy nomenao izy ny afaka anao fitarainanao ohatr' zany amin'Andriamanitra afaka mitarainanao raha tena zay nitranga taminao fa za rehefa nambola resy lahatra ihany resy lahatra foana ary tena resy lahatra mihitsy fa zay mety amintsika ataon'Andriamanitra zay mety mihitsy io nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika io mihitsy ny tena nety mahaiza makasitraka an'Andriamanitra ianao aza manao ohatra ny rana bavy zay ho hainao ary ianao ohatra ny tsy mijoro vavolombelona mihitsy adidiko foana zay tenin'izay zao mba teniny sady kizitina tamiko izy zany ary na rana bavy ary ianao ohatra ny tsy mba hely tamin'izany tsika tanaty gropy mbola tsy izy zao fandarana mbola anaty gropy any no mifampahery dia asiana fotoana fijona vavolombelona izy any mijoro vavolombelona androany zay dia jereko le rana bavy io entina ambavaka izy tsofina rano aloha mitokantrano jerena andreo manomboky tentana mihitsy tena tahiny tompo misy fahasoavan'Andriamanitra be mipotra zao mantsy anazy satria miandry ena zany mba anisan'ny olona ijoro vavolombelona eo amin'ny ankizy any izy mba hifampahery misy sady fifampaherena famezam-boninahitra an'Andriamanitra ny fijona vavolombelona zay mantsy anazy
ary ianao ranapapa oatra alongo tsy hitako mihitsy anao jorombelona koa ina mba tena nijoroko-bavolombelona navitatrano asa anazy tomobily ozy izy matsy ana taitra be mihitsy atama andriamanitra ity olo ity zany lobavy isotra an'andriamanitra rehefa mavita trano ro vinana vita trano any voalala isotra an'andriamanitra tsy ry havana zay matoky amin'ny kely any no manapaka amin'ny geza ny andralatory sady itsika nijoro-bavolombelona tike ana bus tike ana train nazahoany lasa tombony tsy haiko firy euro tsy 500 euro zany a fa tsy haiko quelques dizaines d'euros zany mandra tsy diso avy nijorolo vavolombelona ny olona lava mety teny jaka hoe mba mijona vavolombelona fa reny indrindra ny olona tsy hay akasitraka zay ataon'andriamanitra ino no sahazy de akasitrao aloha ny androany ozy izy le iry iny akasitrao aloha ny androany tianao ange jesosy ary raha mbola velona ianao a mbola eto amin'ity tany ty ianao mila vatsy ianao na anasy ianao na tsy anasa zanak'andriamanitra ianao nahoantsika ny mata tena tsy miasa ho fatiny anoanana zay miakafa fa maninony ianao no fatiny anoanana maninony ianao no fatiny anoanana adinonao hoe ny tenin'andriamanitra ny amin'ny Korintianina faharoa any toko faharoa ambin'ny folo andiny fasika ampy anao ny fahasoavako ny tenin'andriamanitra ampy fahasoavan'andriamanitra ampy anao sy ny taranakao na tsisy miasina ry menakavy atokantrano na zany rehefa dao ety nambavaka ianao mba hita asa fa raha sendra tsy anasy ianao meno an'ity fandarana ity aza mangovotra ny amin'izany ianao aza mirorony amin'izany ianao ny tsara lavitra sy ny ambony lavitra noho izany hanina sy kitapom-bola sy kitapom-baty zany de ny fitiavan'andriamanitra anao arak'le hira tonkina teneko anao teo mihitsy hoe tsy manam-bola andriamanitra tsy mpanan-karembe a fa zao fa tsy ny ampatatro zange tianao e zange tianao e zange manana anao e mety tsy manana fiara raitra be a fa za manana ny Jehovah-andriamanitra ary ny Jehovah-andriamanitra io zay sahaza raha rapitso a zany zao ohatra misy zavatra tena tsy maintsy ilaiko ohatra hoe mila 2000 euro rapitso ohatra tsy maintsy ilaiko isy raha zany afa-baraky fa teneniko anao fa tena hitako zany mila 10 000 euro aisa mbola tsisy hoe zao tsy mbola misy lako an'lizy ka atao iny ko ary zao le izy amin'ny fotoana ilaiko iny zay le tsy manana zava-mahory amin'izay fotoana zay mahahory anazy e fa za zao a milamina be azo atao iny ko ary zany anakanatsy anao sabata ary veny tsy fananako 10 000 euro zao ohatra sa isy impactany amin'ny ara-panahiko ny toloteniko rapitso ve satria za tsy manana 10 000 euro androany atao iny ko ary le 10 000 euro fa raha misy ilako an'izay kosa amin'ny latsinainy teneko anao lahadiana zay tonga eo na latsinainy vao marainy zay tonga eo satria zay indray le sahazanahako amin'ny fotoana io meo anay ny sahazanay isan'andro ny sahazan'andro any sahazana rapitso tsy haiko nareo mitovy foana fa ny anay rehefa sabata ny kendrina sakafo laninay ato an-trano satria variana eo amin'ny fitombavaka eo anomboka zao ny vacances any ankizy itombo ray zany ny goûter laniny ankizy tsy mitovy budget hafa mihitsy ny goûter an'ny ankizy ato an-trano rehefa vacances tsy haiko nareo any tokantrano fa mino ako ohatr'izany koa nareo satria maniny vacances sampiany ny sahazandreo tamin'ny herinandro a hafa mihitsy sahazandreo manomboka amin'ny herinandro satria ato an-trano fono reo a de mipetraka ato an-trano de isaky mihetsika noana de goûter de mitombo ny vola tokana ho an'ny goûter zay le zany zao sahazandry zareo alleluia ry havako tianao Jesosy ary zay zavatra zay tena tokony tsy alo anatin'ny fonao ao anatin'ny sainao ao anatin'ny finoanao fa tianao Andriamanitra ny lehibe indrindra zany fitiavan'Andriamanitra atsika zany ny lehibe indrindra zany fa teneniko anao kely bitita zany vola sy arena sy ny sakafo tokony hoanitsika rapitso sy ny rano tokony sotrotsika sy ny akanjo tokony tapitsika sy ny kapa tokony anaovantsika zany raha miohatra amin'izany hoe fitiavan'Andriamanitra alleluia ko de manana toky aza malahelony amin'izany aza mierikerika foana mihoatra noho zay nieritreretinao tian'Andriamanitra atao aminao fa za miteny anao ary misy omanin'Andriamanitra zay mbola tsy takatry ny sainao mihitsy
efa manin'andriamanitra ao fa mahandraza fotsiny miandrandrany sahaza fa misy fotoana ho avy sahazanao io tsy ohatran'le sahazanao hatramin'izay am'izay indray nao efa fitahina ho an'ny hafa mihitsy mazava ho azy ny sinibendrano ngelavana ngeza be lavitra ny rano anatiny mavoky ny tanàna ray manontolo ny rano anaty sinibendrano reny satria rano amin'ny tavoanginy ao matoa zany ianao sinibendrano miandry anao ny tanàna ray manontolo tsodrano nge zany ho fitahina ho amin'ny manodidina ho fitahina ho an'ny hafa zany hoe anao zany efa matoa anao fitahina ho an'ny hafa ianao mihitsy no nefa ao anatiny alleloia raha zay ny sahazanao tsy maninona ataon'andriamanitra indray zany manamperaperaky ianao amin'ny herinandro tsy de misy ninona tsy mikalikalma de matoriva tsy maninona alleloia fa za marana tena androany be anina fotsiny hoe volanitra tamiko ka iny aloha sahazanao androany de mino anao fa nivoaka koa tsy ho betsaka noho iny alleloia manana fifaliana miaraka amin'andriamanitra manana mihitsy ianao an'izay hoe za jesosy za matoky anao a mantany jesosy androany hatramin'ny nanyrahako anareo monisy nahory anareo fa za ry avana hijoravolombelona aminao hatramin'ny raha tamin'andriamanitra tena tsy nisy nahory ary mbola tsy navelan'io andriamanitra io ho afa-baraka fa misy tokoa ny fotoana mila vola latsinay maraina ilaina ny vola fa ny fomba tsy takatra na tsy andro fiasana ary lady misy lady misy tonga misy vola tonga misy zay taloha rehefa tianivony fiangonana de mivory miaraka amin'ny mpitarika zay tam'izany olomboositra atao am-piangonana de misy projet misy pasiteranay hoe azao misy ividy émetteur ana radio tsika ividy émetteur ana radio ohatra ana radio zany afo de matsy ny émetteur ana radio reny ka mila vola 100 millions tsika mila vola 100 millions tsika za tena tonga de teneniko anareo tonga de zao ny atsaiko jesosy anisany andray anjara am'izany midika an'izany ho tahin'ny tompondray azy zany isahaza hafa mihitsy indray satria zao za mila manohana an'izany alleloia malahelo ny foka raha misy zavatra ohatr'izany lana amin'ny azanandray ka za tsy andray anjara tonga de zao ny teneniko tena andray anjara am'izany zany hoe efa hitako manangasanga ao ambadika ao izy fitahin'andriamanitra angezambe satria mila émetteur ny fiangonana za anisany andray anjara am'izany za zany mila tahin'ny tompo amin'izany alleloia misy fotoana tsisy ninona ilaina hoe de tsy de mandeha tokoa ny asa fa tsy maninona ihany koa satria zay ny sahaza mijaly zara tsy mandeha ny asa mahatomosary izy menakavy mbola ohatrotran'io foana ny takolako hatramin'izao hatramin'izay halleloia voninahitra ny ao an'andriamanitra reriana hatramin'izay nanyrahako anareo fanontaniana apetraka jesosy aminao androany hatramin'ny nanarahanao an' jesosy hatramin'ny nivavahanao nidiranao tamin'ny fifoazam-panahy monisy nahory anao ve monisy nahafa-barakanao ve fa tsy zay rehetra nilainao mihoatra noho zay nilainao nomen'andriamanitra anao nahoantsika riavana ny andeha hitotototo sy andeha hiady saina sy eritreritra ny fiainan'ny olona de mieritreritra mihitsika aiza ihany ary le miliara be ako ny olona reny to lasa ihany nisy nahory anao fa inona ny fahatsapany voarainareo ary tapitra ny torotenitsika iny ny kantoko a raha akiradio reny arefako reny a de am'izay fotoan'izay reny ihany reny fotsiny klikenao de afaka miantso ianao alleloia raha misy aminareo izy ara-fahatsapana de afaka miantso a amin'ny messenger izy a amin'ny kantoko iny alleloia de ampidiko mivantana moa zany a izay a izara fahatsapana ndao atsika piditra ny izara fahatsapana voalohany inona ny voarain'ny tojo ary tamin'ity androany ity a menanao avy hatrany ny fitenenana tojo zay sitsika rehetra de misarapitsaka amin'ny pastera na ame fitenenana de makasika loatra amin'ny toriteny fa
nampianatra sady nampitombo finoana no fampikirana-Andriamanitra ihany koa. Tena nakasika anazy atao amin'le hoe meanay izay arina sahaza ao anay an'io dia izay vao hoe mamela ny elokay. Nakasika le hoe raha tsy maintsy vavela eloka marina moa izany vao nihinana ny sahaza dia ngamba dia tena efa kery indrindrandrindra mieritreritra ny tamintsika mbola nanota sy rehetrarehetra hoe tamin'izany marina moa izany Jehovah tsy nisy sakafo raha tsy tazo vavela eloka dia za mihitsy izany kery voalohany tena isaorana an'Andriamanitra na tanaty fahotana ary tamin'izany nihinana ihany nihinana ny sahaza tena ampy dia nisaorana an'Andriamanitra dia voninahitra an'Andriamanitra rirany ankasitraka pastera. Alleloia. Ianao ny akasitrahana tojo ianao ny akasitrahana ny zara ny fahatsapana Andriamanitra manankiray-pahasoavana ny amaly fitianao. Misaotra anareo rehetrarehetra izay mandray anjara amin'izany fizarana fahatsapana izany fa mahafinaritra ny ravana no maheno anareo mizara fahatsapana ary ny fizarana fahatsapana izay ataonareo dia tena mahakasika anay izay nizarany tenin'Andriamanitra ihany koa. Alleloia. Iny tompo ary tsika rehetrrehetra mbola misy hiditra efa misy tafiditra ato fa mitady hoe misy sariny ve moa ato sa tsy misy ohatry ny normalement ohatry ny efa nisy sariny izay fa ohatry ny mbola tsy nisy indray dasonge ampandrosotsika rehefa vany anambavitsika domona fa aso jereko fa mety misy sariny ihany ngamba ato domona faiky nefa nisy sarinao ve tato sa tsy mbola nisy fa aso jerentsika aloha dia asitsika sary mantsy ny amin'izay fotoana izay. Afaka miantso nareo hitako daholo ny appel anareo raha vao miantso nareo ka en absence ny appel anareo dia izany nombre appel anareo izara fahatsapana nareo fa dia isaorana anareo meloa ny fizarana fahatsapana izay ataonareo. Tsy mahita vetivety ny aja domona ezaka aloha zany mba nisy sarinao aty ihany na afahorinina nareo izay mandray anjara dia invitenareo mba handefa sary aty amiko dia amin'izay fotoana izay mba misy sarinareo rehefa Alleluia. Tena tsisy sary tsy misy sary fa anao dia mpandrosotsika ary izy na itompo raha nampavidomona anao ny fitenenana inona ary ny voazara azonao zaraina androany. Tahiny pastera dia tahiny tompo daholo tsika rehetra izay manaraka eto dia te fampirisana kely fotsiny izany no teneniko hoe pastera izany teniko hoe kely ny adohanao fa lehibe ny hafaranao. Dia misy zavatra tiako ampahirizana antsika izany dia amin'ilay zanako misy zanako anankiray izay tamin'ny voalohany izany nahazo loatra ratsy tamin'ny matematika dia Tanazy hoe mivavava ianao apetraka tany Jesosy foana izay zavatra ataonao rehetrarehetra fa tsy maintsy mamaly vavaka Jesosy. Dia nanoratra dia nisy fotoana zareo nanao examen indray dia mivavaka izy taloha nanao examen hoe mba ataovy mahazo 4 ozy izy. Izany 4 izany zany ohatran'ny hoe insuffisant zany e. Dia izay zany nangatahany tamin'i Jesosy tamin'izay fotoana izay dia nahazo 4 tokotrany izy. Dia fa ny tena hoe isaoranan'i Jesosy dia hoe lehibe ny hafaranao rehefa tena nanao an'ilay fotoana ny examen tena examen izy fa nahazo 2 izy tamin'ny examen dia izay zany tena hoe kely tokotra ny andohanao fa lehibe ny hafaranao rehefa tena mitoky amin'ilay Jesosy io ianao rehefa mitoky amin'ny Jehovah ianao. Dia izay zany fahatsapana mba tiako zaraina antsika androany dia tahin'i Jesosy daholo tsika. Alleluia, mankasitraka indrindra anao raha nampavidomona tamin'ny fizarana fahatsapana izay nataonao teto androany fa mahafinaritra fijona vavolombelona mahafinaritra be ihany koa. Ao ary tsika mbola ao ihany tsika mbola misy olo-kafa ihany ataontsika miditra aloha izara fahatsapana ihany koa. Tahiny tompo avy hatrany ary raha nabaviliana
anao ny fitenenana inona ary a ny fahasapanam-bazonao zaraina amin'ity androany ity lina. Rain Jesosy pasteur dia tanjafofika malakavy dia makafikakanina amin'ny fitenenana tena mampasika sy mampifanabiby profety pasteur fampifatandriny. Raha zany fitolona vavolombelona kely matiko zaraina an'ity tena hoe alohan'ny zao miderako amin'ny fifanjakana ity dia tena hoe mampitady vola zany dia mipampoloty mivalona dia mipampona dia volany fa tena hoe hatramin'ny nanarana zao fomba avaka zao dia tena hoe mamono tena hoe ain'Andriamanitra tena hitako mihitsy hoe natao ny besoka hoe zao ny fahazamody na dia tena hoe tena ampy tena maimono tanteraka mihitsy dia tena hoe fitaovan'Andriamanitra lehibe zany dia voninahitra vera politika anazy ihany Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra andranavavy linatsika talata izay fizarana fahatsapana. Mahafinaritra be daholo ny fizarana fahatsapana nareo tena bravo be daholo nareo amin'ny fizarana fahatsapana. Andao asika mbola piditra hafa ihany koa. Alleluia. Fotoana izao andao izy izara fahatsapana daholo tsika rehetrarehetra izay miditra. Tahiny tompondray ary ranabavitsika Rodriguez ao Arabia Saodita tao. Inona indray ary ny fizarana bazonao zaraina androany. Tainy Jesosy pasteur dia mankasitrika amin'ny fitenenana. Ny fahasapana tena kasikabe moa dia ilay mampanidy fantatry Jesosy tsara ny fiainan'ny mpianatra ka raha ny rahana dia nanao fitorindry dia nitokantrano izay nidirandreo ny fankasiana Andriamanitra voalohany tena hoe hikarakara azy sy amerina azy. Dia ny faharoa indray ilay hoe Andriamanitra tsy afabaraka zany raha ohatra ka hoe tsy mamelona antsika na tsy manasitrana antsika fa tiantsika dia veloma. Dia izay tena nakasika be anazy satria tena ilay tantarako ilay teny hoe zanako sy ny asan'ny tanako dia aoko ao dia tena tainy tokoa tsika mahatamina antsika dia izay ny tena nakasika be anazy dia mankasitraka pasteur. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ranabavy Rodriguez tamin'ny fizarana fahatsapana izay nataonao dia Andriamanitra manankeram-pahasaomina ane amaly fitianao ihany koa dia fanatera amin'ny ankonanao. Alleluia. Ampiditra olona ray farany ngambontsika. Alleluia. Na alohan'ny farany fa mbola misy anankiray miditra koa io tahiny tompo ary ranabavy Tiana Rakoto Zaka. Inona indray ary ny azonao zaraina androany tao anatin'ny tokoteny. Anao ny fitenenana. Rain Jesosy atsika rehetrarehetra dia mankasitraka pasteur amin'ny fiteny tena nakasika be anazy dia ilay teny ity zany tena hoe tiako mihitsy tena azoko loko mihitsy teny pasteur hoe atitiko ianao zy Andriamanitra ary zay tena tadidiko atitiko ianao ary anao hoe tadidiko atao ianao fa ianao fa tsy zanako ary atitiko. Ny tena tsika dia malala fa tsisy fitahian'Andriamanitra tsisy fitiavana dia tsy ahitra tototra. Asa koa mitovy amin'n'elana rehefa dia hatramin'izay narahako ny fifilevana dia tena hoe tsy ro na miasa na tsy miasa dia ampy amin'Andriamanitra mbola tsisy amin'izany hoe tsy milanja menaka. Isaka pasteur tetin'Andriamanitra zay amen. Alleluia. Somary ambanimbany moa ny feoandranabavitsika Tiana Rakoto Zaka teo fa mino fa henonareo ihany nefa zahatra ny teneniny. Tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra mbola misy olona ray farany eo hiditra. Alleluia. Ampidiritsika farany ranabavitsika Yam avy any Koet. Anao ny fitenena ranabavy Yam. Inona ary no zavatra azonao zaraina androany tao anatin'ny toriteny. Alleluia. Azafady maheno tsara misy azafady. Maheno tsara. Tainy Jesosy pasteur mipetana amin'ny fitenenana tainy Jesosy tsirairay avy amin'ny fampiambelana zao tena nakasika be ny tenin'Andriamanitra androany satria eo amin'ilay hoe kely ny fiandohanao rehefa matoky amin'ny diny ianao tena hoe tenen'Andriamanitra manapaka amin'ny be alasiny fa makasika tenen'Andriamanitra satria zavatra tena hoe metseka amin'ny fiainako igny satria
tao anatin'ny ataoko hoe fijaliana teo aloha eo ny asa tena hoe asa tena nampizaly nefa rehefa liditra tao amin'izao fivavahako ry havana nakatony ten'Andriamanitra tena hoe nifikitra fa tena hoe miroborobo ny fiainako direct zao hatramin'ny amin'ny ankonako ry havana tena hoe mahagaga ny olona hoe tena hoe inona loatra ny zavatra ataoko fa tena hoe fikitra amin'ny Jesosy nitoky tamin'ny kely tena hoe niatehatra azy foana nakiky taminazy foana ny zavatra rehetrarehetra fa tena hoe direct Jesosy ry havana amin'izao fotoana zao zavatra rehetra niriko tany aloha tany mbola tsy tao anaty fivavahana fa nitanteran'Andriamanitra aminahy amin'izao tena tena hoe terefan'Andriamanitra dia makasiana fanareo vasy mikolokolo nataon'Andriamanitra fitaovana amin'izao fitaombavako zao dia mandro totsika tsirairay avy ny fikira dia noho ten'Andriamanitra fikira fa tena hoe hitonga foana ny valim-bavaka izay irinao na firinao ary havana fa fantatr'Andriamanitra no mahasoanao fa tonga amin'ny fiainanao alleluia amin'izao Jesosy alleluia amen. Alleluia mankasitraka indrindra andranam-bavy amako tsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay. Alleluia. Andriamanitra manakirepasana ny amaly fitenareo rehetrarehetra izay nizara fahatsapana teto androany fa dia tena nampahery anay ihany koa ny men'ny fizarana fahatsapana izay nataonareo dia Andriamanitra manakirepasana ny amaly fitianareo tsirairay avy ireo dia maharezatra any amin'ny asan'Andriamanitra. Ohatra tsika inohira zao tiako be misy arefa tihery ty sanatria tapaka ny fandarana ka fafan'ny Facebook le hira dia any anaty YouTube io no vonjentsika zay fa tena tiako be mihitsy satria mifanaraka be amin'ilay tononkira mihitsy le tonotentsika androany mihitsy mantsy le hira dia ezaka ihany fa sujator ihany aloha sady atolotra ampitiavana be ho ana rehetrarehetra ty zao ny titran'le hira amin'ny teny anglisy izy hoe thank you Lord for your blessings on me, zany hoe misohatra anao tompo tamin'ny fitahiana rehetra nataonao tamin'ny fiainako nataonao tamiko. Halleluia. Menofinaritra dorera tsika rehetra dia aveotsika hivavaka ao aorianan'izay. Tahiny tompo. While the world looks upon me as I struggle alone, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, I wish they could say blessing on me. There's a room above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shelter you gave me, and a fine for your blessing on me. I know I'm not wealthy, and these clothes they're not new. I don't have much money, but Lord, I have you, and that's all that matters. The world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a room
Anima sakafo anatapany. Yasilokafo antungu Jehovah. Neno antiavanao. Tukatama flauta. Soja Jehovah. Yamita Jehovah. Hallelujah. Jehovah. Zany tokoa no iranay Jehovah Andriamanitra. Tena misaotra anao tokoa zay nomenao anay ny sahazy. Ampy efa nomenao Jehovah. Tsy misy hitaraina an'izay Jehovah Andriamanitra. Tsisy hitaraina anay. Fa tena ampy anay ny Andriamanitra. Ampy anay tokoa ny fahasoavanao Andriamanitra. Tena tsapa anay zany ary tena resy lahatra amin'izany zay Andriamanitra. Ianao ny Jehovah Andriamanitra no nahatoy izao anay. Inona ary ny zavatra mbola azona hitarainana aminao? Inona ary ny tsy ampy nataonao? Fa zay rehetra nataonao dia tena tsara avokoa. Ary zay rehetra nataonao dia ampy anay Andriamanitra. Ampy anay. Ny tsara indrindra efa nataonao. Isaorana eny anaranao zany. Androany Jehovah Andriamanitra, mety misy aminay reto mety mbola tsy mety afapony amin'izay efa nataonao. Tsy mety afapony amin'ny fitantananao. Ampianaro zay Jehovah Andriamanitra, ampianaro zay Jesosy ahaka sitraka sy ahaka to. Ataovy mahay mionona sy mifary amin'ny sahaza zay omenao Andriamanitra. Tsy tady anay toeran-kafa, tsy tady n'aiza n'aiza, fa tena ampy anay ianao Andriamanitra. Ampy anay ianao Jesosy. Ampianaro an'izany zay tsirairay avy eto. Fa tsara ny mahay makasitraka anao, tsara ny mahay makatoa anao. Ary zay tena makatoa, ary zay tena makasitraka, fa ampy ny nataonao Andriamanitra. Tena tsara ny nataonao. Tsisy mahavita ohatranao. Tsisy mahavita ohatranao. Saotra Jehovah Andriamanitra. Dia raha laza saotra eo anao. Meo anay foana zany fanainao masina mpianatra anay akasitraka sy akamamy anao. Ampy anay ianao Jehovah. Tena ampy zay rehetra ataonao, tena mety amin'ny fiainanay. Saotra Andriamanitra. Voninahitra ho anao. Dia raha laza saotra ny amin'ny fataterahany fandarana androany. Aza velanao voafafa ty fandarana ty Jehovah Andriamanitra, fa mbola ilainay ny hijerena ty. Mbola misy olona ao ambadimbadika ao mila mahita n'ity fandarana ty, raha pitso raha afaka pitso sy amin'ny andro manaraka rehetra. Tenao ny iaro an'izy ty mba tsy ho voafafa. Amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy Tompo Sabaty, mangatahana an'izany vavaka izany. Misy saotra Jesosy io. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao amin'ny firenena, ndao ampandrosotsika nanavavitsika mihaja hivavaka ho an'ny firenena. Teny Tompo a, nanavavy mihaja anao ny fitenenana. Miaraka hivavaka sika famatanana foana sy amin'ny firenena. Saotranao zay Jesosy ny amin'ny teny izay mampianatra anay indray antoka anao tamin'ity androany ty na fomba lokonao. Ohatry ny tsenina intsony ianao a, ohatry ny tapaka micro avy any aminao mihaja azafany a. Ya. Tapaka ny Facebook aloha tsy tapaka, fa ny avy any amin'ny mihaja no ohatry ny tapaka angambany a. Dia toizantsika ary ny vavaka e. Saotranao zay Jehovah Andriamanitra. Mivavaka zay Jehovah Andriamanitra ho an'ny firenenay. Da io Jehovah Andriamanitra ty firenenay ity. Tsisy miafina aminao Jehovah Andriamanitra ny zavatra zay lalovan'ny firenenay. Fa mandalo ady sarotra tokoa ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao. Jehovah Andriamanitra irao ny fanainao masina. Omba ny tsirairay avy. Omba n'ireo tsy mifanaraka hevitra sy ny
tsy fifanarana-kevitra sy ny fanahy mampiziriziry rehetrarehetra jehovahandriamanitra tena isory ao anatin'ny firenena io mba hatonga fitoniana sy filaminana ary tsy fitoniana sy filaminana ihany fa tena sy fifoazam-panangezabe amin'izay jehovahandriamanitra mba tena hivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana ny olona mitahotra anao andeha mitahotra anao andriamanitra tena andray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainany dia hiova ny fiainana malagasy fa na dia inona ho atao andriamanitra raha vao tsy izay mihitsy aloha jehovahandriamanitra no miova tanteraka dia mety ho sarotra ny fiainanay ianao ny fanenao masina tena ampibebaka ny malagasy ianao ny fanenao masina tena ampiova fony malagasy hiala amin'ny ratsy fanao hiala amin'ny fanompotsampy hiala amin'ny fahotana maro isan-karazany dia ho tonga aminay ny famonjena tahaka ny tenenanao tao an-tranon'ny zakaiosy jesosy hoe anio ny tonga amin'ity tokantrano ity ny famonjena dia mba ho tonga amin'ny firenena koa ny famonjena indraindray mety sarotra inono zany jehovahandriamanitra satria tena niara-niana tamin'ny sampy teo izay malagasy nefa jehovahandriamanitra matoky sy mino kosa jehovahandriamanitra fa renao zao vavaka ataonay izao tananao mahery ane jehovahandriamanitra omba sy tantana tananao mahery ane kasika nisa tokantrano isa mba tan'olona dia mba tahio ny malagasy sahirana misy amin'ireo tsy misakafo intelo tsony misy amin'ireo tena mianaty tebotebo sy tahotra be mpamono tena be ny olona tafalatsaka anatin'ny famoizam-po jehovahandriamanitra dia mandeha mamono tena zay jehovahandriamanitra mangataka sy mangataka eto anatrianao jehovahandriamanitra tena vonjeo ny malagasy amin'ny lafo mpiainana rehetra vonjeo fa tena milanao nao ny derany aja ny saotra sy ny voninahitra efa hatramin'ny taloha indrindra dia ho mandrakizay zay rehetra tsy voalazako mihoatra lavitra anao zay nihetretiko andriamanitra ao ataonao amin'ny firenena io anao rery amin'ny voninahitra mandrakizay a halleloia amen tapitra ny fandarantsika misaotra antsika rehetra nahatra hatramin'ny farany raha mbola sy tonga ny amin'ny raha lanitra jesosy ary tahiny tompo mbola velonaina somatsara dao tsika raha pitso dia amin'ny 7 maraintsika dia efa eo neto indray rehefa avy eo miaraka amin'izy rahalahy tody sy raha jonatana voalomainina amin'ny fandarana commencement akila sy famitinana ny toritena nitranerinandro koa dia tahiny tompo ary saotranao fa na dia efa alina ary mbola teto foanao niaraka taminay tsy ho verimaina akory zao fotoana laninao zao fa tena izy valiny dia izy valiny tokoa mamy fotoanao koa raha pitso amin'ny folora sasany tapitra ny fandaran'izy rahalahy dia miditra anaty zoom tsika anaty commencement miaraka amin'ny groupe zay maresy zay mivady vity zay amin'ny roa sasany manomboka ny fotoam-bavaka entiny mampionina sy ny toloteny zay etiko anatin'ity sapata mahafinaritra ity dia manasanao mba hiary hitsahatra fitsarana ny androandroany mety eza hitsahatra jehova aza mitsahatra ndotsika hitsahatra sy anamasina ty andro ity fa lehibe ao anatrehan'andriamanitra ary lehibe ao anatrehantsika ary io le andro nataon'andriamanitra ho fifankafantarana amintsika samita iny tompo dia manoroka mamy antsika raha pitso-ndray aritsika miona an'andriamanitra ny voninahitra akiradio point radio 1 2 3 4 5.com avanomen'ny onjapeo akiradio point radio 1 2 3 4 5.com mandeha andro amanalina misy toloteny isaky ny adiny telo amiray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amiray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo alina samita iny tompo daholo amen